Tsy aloha aloha mba fenoana reto banga be eto amin'ilony eto vao manomboka tsika azafady. Afaka mipetraka ve aloha tsika dia rehefa feno ireo dia manomboka tsika. Indrindra mba loha larana amin'izany dia konina mba mitarika ny olona hoe ety amin'ny laona. Alahady izay natokany fiangonana hitondranam-bavaka ny SLK. Alahady iarahantsika koa amin'ny lohahevitra hoe Jesosy miara-dalana amintsika. Ny olona miara-dalana amin'i Jesosy izany tena loha larany izany satria hovainy ny fiainany. Ka ny SLK miaraka amin'ny sakaizan'ny SLK no mitarika ny fitaovam-pivavahana an'io, ary izay koa no ezahana amin'ny fiangonana hoe misy fiaraha-miaina ny samy sampana. Tsy hoe rehefa sampana iray no manao dia mijery baolina fotsiny ny sampana hafa, fa miray aina miara-dalana amin'ny Kristy. Koa dia ho an'Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina ny voninahitra ary amin'ny anarany koa no anaovantsika izao fotoam-pivavahana, fanompoam-pivavahana izao. Jésus, notre compagnon de route, est avec nous comme il nous a promis, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'histoire humaine. L'histoire de Dieu, il continue à jamais. Dia miara-mitsangantsika dia mena ny SLK ny teny. Alohan'ny hanombohantsika amin'ny fotoana dia tsara mba mifampiarahaba-tolontsika dia tonoiny amin'ny ankavianao sy ny ankavananao ny fiadanany Tompo. Saora tompoko. Anio alahady 13 avril 2024. Alahady mpanjinantsika ny lohahevitra manao hoe Jesosy miara-dalana amintsika izay notsoahana tao amin'ny filazantsara araka ny Luka 4:20 ka nandiny 10:10. Toy izao zany. Raha mbola niresaka sy ny ady hevitra izy ireo lahy dia ity Jesosy nanatona ny ara-dalana taminy. Amen. Ho aminareo ny mandrakariva ane ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zao dia hovakitsika ny salamo, salamo fa 410 ka ny 110 rehetra. Rehetantsika izany dia vakitsika ny anaran'i Jesosy. Arovy Andriamanitra fa mialiko aminao, hoy aho amin'ny Tompo, tompoko ianao, tsy misy hoananako azo oharina aminao amin'ny olona masina ambony tany sy ireo olona tsara laza mifankasitranao rehetra. Ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra takalo ny hafa, tsy mba mandraraka ny raha hidina ho fanatitra aho ary tsy mba ho tonoiny molotro ny anarana. Ny Tompo no anjara lovako sy kapokako, ianao mampahatra ny anjarako, ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Eny, lova tsara tare ho ahy izany. Isaotra ny Tompo izay manolontsainao aho, na amin'ny alina azo aho mananatra ahy ny foko, ataoko eo anatriako mandrakariva ny Tompo. Rehefa kavanako izy dia tsy angozozo aho, izany ny falian'ny foko sy rahavaviny fanaiko. Eny, na nofoko aza dia mitoetra tsy manahy ahy, fa tsy fohinao any amin'ny fitoerana amin'ny maty. Ny haiko tsy hamela matoka anao latsaka mandavaka ianao. Ampahafantatra ahy ny raha-ny fiainana ianao,
eny favokisa-pifaliana no eo anatrianao ary fafinaretana eo amin'ny tanànao ankavanana mandrakizay. Amen. Iaraka ivavakitsika tompoko. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainao fa tsara indrindra ianao. Misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra indrindra Tompo fa nitao aminao izahay ka afaka indray manatona anao am-pifaliana, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Tario amin'ny alalan'ny fanenao masina izahay, izay izay manatrika etona sy ireo namanay, ny havanay izay manatrika izao fanompoavana izao amin'ny alalan'ny hainao manjery. Ary dia ho tsapanay tokoa Tompo fa tianao zava-baovao aminay ianao ka azo hery sy tombo finoana ary azo ty hiasa noho ny fanatrianao izahay. Ka tario ary izahay Tompo amin'ny zavatra rehetra ataonay ho fanomezam-boninay trao, ka mianaranao ray masina zanaka ary fanay masina no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana Tompoko. Tonga eo amin'ny fotoana izay anambarana ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana, koa enoy amin'ny fanajana sy amin'ny fieritreretana lalina ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondran-tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro fivahiniananareo ety. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana, koa andeha isika hanondrika mangina ny lohantsika ary anaraka am-potsika izao tonom-bavaka izao. Iaraka ivavaka isika. Misaotra anao indrindra izay ry Andriamanitra rainay ity sy mpamindra fo. Misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo be faharipo izay. Misaotra indrindra Tompo fa tsy navelanao diso anjara indray izay tamin'ity androany ity, ka dia afaka nandreny teninao izay nampahafantatra anay ny sitraponao. Ianao Tompo, ilay tsy mizahatavan'olona, satria tsy mba olombelona tokoa ianao ka manavakavaka,
ary dia izany no nifidiananao anay ho isan'ny zanakao mpandova ny fanjakanao. Ary satria zanakao izay ka dia miantso anao ho rainay o izay any an-danitra. Mifona aminao anefa izay Tompo, fa manaja anao, tianao eo imolotra fotsiny izahay, nefa mazana ny fonay manalavitra anao. Ary Andriamanitra marina ianao, mitsara anay amin'ny fahamarinana araka ny asanay tsirairay avy. Mifona aminao izay Tompo, fa nanao kitoto, nanao atsirambina ny asanao, fa tsy mba nanao izany akory araka ny tokony ho izy izahay. Nanao zara fa vita ny asanao izahay, toa zary ambinambo-potoananay no fonay ho anao, to sombotsombo-mbolanay no fonay nanatanterahana ny asanao. Ary dia adinonay fa fandrobanay anao ane izany, satria dia tsy misy na inona nay akory, na ny fotoana na ny vola, na ny ainay, fa anao avokoa izany no ampindraminao anay. Ary dia mananatra anay ianao Tompo, mandritra ny fotoam-pivahiniananay etỳ an-tany mba hanananay fahatahorana anao amin'ny fitondran-tenanay sy amin'izay ataonay rehetra. Satria ho ianao aminay hoe fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Ianao Jesosy Kristy, ilay mahay mahavery ny fanahinay sy ny tenanay ao amin'ny elo. Mamindrafo aminay Tompo, fa indraindray izahay dia ny hevitranao ho toy ny tsy nisy akory, ka dia nitsambiky mikipitsotro izao, hany ka nanara-po tamin'ny adalàna rehetra. Matetika izahay no nanao izay dany kibonay fotsiny tamin'ny filandratsy maro samihafa, hany ka lavitra dia lavitra anay tokoa izany fahatahorana anao Andriamanitra rainay izany. Mamindrafo aminay Tompo, mamelany elokay fa mpanota mahantra izahay, tsy mendrika ny antso ny anaranao akory izahay. Mangataka indrindra nefa Tompo, sasao amin'ilay ranao sosy mahagaga izahay mba hadio sy voavela eloko eo anatrehanao. Ary dia mangataka indrindra ny fananao masina Tompo, hiasa mahery ao anatinay tsirairay avy, mba hanananay, andehananay, hivelomanay amin'ny fahatahorana anao Jesosy Kristy mandrakariva, na amin'ny fitondran-tenanay izany, na amin'ny andraikitra sy ny asa mandraraha izay sahaninay andavanandro. Ary indrindra amin'ny asa fanomponanao izay efa niantsonao anay tsirairay avy. Dia amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy, ilay Tompo Andriamanitra tena tianay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana dia Andriamanitra be famindrapo. Koa raiso amin'ny fanantenana ho mpitsanganana zao ny famelan-keloka omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako. Izao efa niaino, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izao dia izao no namono ny fahatsoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Masina. Haleloia. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Ary fiadanana ety ambony tanany milakasika. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay anateterana ny vavaka sy hamakina ny tiny isika. Ka alohan'izany dia ataontsika ny hira 500 ka ny 120 sy ny 2 dia ao anatin'izany no angaviana mba hiakatra etỳ anoloana ireo mpandrianjara. Saora tompoko. Araka ivavakintsika. Misaotra anao zay Jesosy no ny fitahinao anay mbola afaka mivory eto amin'ny ity tranonao ity indray zay eno ny teninao. Mangataka aminao zay Jesosy mba ianao no hanokatra ny fonay, hanokatra ny sofinay andray izany teninao zany. Ary ianao Jesosy no hiteny hampahery ny tsirairay avy Jesosy. Aza tao misy
tsy mandray an'izany zay jesosy fa aoka tompo mba samy andray any anjaranay tsirairay avy zay eto amin'ity toeranyity. Dia ianao koa jesosy no ameno ny hery, ny fanamasinao no ampiteny ny mpanomponao, ary ianao jesosy no anondro ny lelany. Dia matoky ianao zay fa eto ianao ary teny aminay ianao. Misaotra jesosy eo no izany teninao zany, amin'ny anaranao vy n'izany vavaka izany. Amen. Hiaraka amaky sy hien'ny tenin'Andriamanitra sika ry havana, araka nitatsika eo amin'ny asan'ny apôstôly ka ny andinin'ny 14 hatramin'ny 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14-33. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fantsangana Petera sy ny 12 lahy dia nanandra-peo izy ka niteny taminy hoe: ry lehilahy jiosy izay rehetra mitoetra eto amin'ny Jerosalema, monina Jerosalema, aoko ho fantatrareo zao ka inoy ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory reo, fa vao ora fahatelo ihany zao ny andro. Fa izao le nampilazana ny joely mpaminany hoe: ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy antitrareo hanonofy, ary ny mpanompoka na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia aminany izy. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho, sy famantarana amin'ny tany ambany, dia rà sy afo sy zavony setroka. Ny masandro ampodiana ho aizina, ary ny volana ho rà alohan'ny ahatongavany ny andron'i Jehova, dia ilay sady lehibe ny malaza. Ary nazovy no iantso ny anaran'i Jehova dia ho vonjena. Ry lehilahy Israely, mienoy izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy naseho an'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana sy ny fahamantarana izay nampanaovina an'Andriamanitra azy teo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany. Izy efa nanolotra araka ny sainany inina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo, dia nomboanareo sy ny vonareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tanan-dalàna. Fa Andriamanitra nanangana azy rehefa naafaka ny fanahitaina ny fahafatesana, satria tsy hain'izany ho azonina izy. Davida milaza hoe: nijery an'i Jehova teo anatrehako mandrakariva aho, satria eo ankavanako izy mba tsy hangozoozo aho. Dia izany ny falian'ny foko sy ny ravoravonin'ny lelako. Ny nofoko hitoetra amin'ny fanantenana, fa tsy ho fonao ho any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko, ary tsy hamela ny ray masinao ho tratry ny lo ianao. Nampafantatra ahy ny lalan'ny aina ianao, ampifaly ahy indrindra amin'ny tavako. Ry rahalahy, aoka mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrak'androany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no hipetraka ao ambonin'ny seza fiandrianany, koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho amin'ny fiaina tsy hita izy, ary ny nofony tsy tratry ny lo. Zany Jesosy zany dia natsangan'Andriamanitra, ary vavolombelona zany izay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Amen. Dia mbola toizantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hitsantsika eo amin'ny Petera voalohany, toko voalohany, andininy 17 ka hatramin'ny 20. Première lettre de Pierre,
chapitre 1, du verset 17 à 21. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ara ilay izay mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no atsoinareo iray dia mitondran-tena amin'ny fatahorana mandritra ny andro fiavianareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny etin-drazana. Fa ny rason'ny Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Izay fantatra raha teo foy ny tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorena amin'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Dia mbola ho toizantsika ao amin'ny Luka toko faha-efatra amby roapolo. Luka toko faha-efatra amby roapolo, ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny 5 amby telopolo. Iny andro alahady iny ihany dia nisy mpianatra roalahy nankany amin'ny tanàna kely atao hoe Emosy, tokony 110 kilometatra avy ao Jerusalema. Ary teny an-dalana izy roalahy dia niresaka ireny zava-nitranga rehetra ireny. Raha mbola niresaka izy sy niady hevitra iny izy roalahy dia ity Jesosy nanantona ny ara-dalana taminy saingy voasakana tsy hahafantatra azy ny mason'ireo mpianatra. Dia hoy Jesosy taminy: inona izao hiadianareo hevitra ity an-dalana izao? Dia niady kely izy roalahy sady malokendrika ery ary namaly ny anankiray atao hoe Kleopas ka nanao hoe: ianao rery ve no vahiny mandalo eto Jerusalema tsy mahalala ny zava-mitranga tao tatoato? Dia hoy Jesosy taminy: zavatra inona moa izany? Ka novaliana izy roalahy hoe: ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay mpaminany mahery tamin'ny asany sy tamin'ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka manontolo. Kanjo natolotry ny lohandoha mpisorona sy ny manam-pahefana eto amintsika mba ho elohina ho faty ary nasaina nombohina tamin'ny hazo fijaliana. Nananteny izay fa izy no ilay hanavitra ny Israely ary tsy izany ihany fa andro any izao no andro fahatelo hatramin'ny nitrangana izany. Misy anefa vehivavy sasany namanay na sanganena anay fantatra. Tany amin'ny fasana vao maraina be ry zareo, saingy tsy nahita ny vatan'i Jesosy ary niverina ny tantara taminay fa nisehon'ny anjely anankiroa, ka ireo anjely hono nilaza fa velona izy. Dia nisy tamin'ny lehilahy ny namanay mba nankany amin'ny fasana ka nahita araka ny filazan'ireo vehivavy fa izy tsy hitany. Dia hoy Jesosy tamin'izy roalahy: olona votsa-saina nareo ary ela vao mino izay rehetra voalaza ny mpaminany. Moa tsy tokony niaritra izany ve ny Mesia alohan'ny hidirany any amin'ny voninahiny? Dia nozavain'i Jesosy tamin'ireto mpianatra ny momba azy ao amin'ny soratra masina manontolo manomboka tamin'ny bokin'i Mosesy ka hitohy tamin'ny bokin'ny mpaminany rehetra. Noho izay izy telo lahy efa akaiky iny ny tanàna alehan'ireto mpianatra roalahy dia mody manohy ny diany hatrany Jesosy fa notazonindreo nataony hoe: mijanona re miaraka aminay fa efa ariva zao ary efa mandrorona ny andro. Dia niantrano izy ka niara-nijanona taminy. Raha nipetraka hiara-misakafo iny izy telo mianaka dia nandray ny mofo Jesosy ary nisaorana an'Andriamanitra izany ka nozarainy sy nomeny azy roalahy. Izay vao nisokatra ny mason'ireo mpianatra ka nahafantatra azy, fa Jesosy kosa nanjary tsy hitany intsony. Dia nifampilaza izy roalahy hoe: tsy nirehidrehitra ve ny fontsika tamin'izy niresaka tamintsika teny an-dalana, na ny
ny voafy ny soratra masina. Teo no eo ihany dia niainga ny verina nankany Jerusalema izy roa lahy, ka nahita ny 12 lahy sy ny namany tafavory nilaza hoe efa nitsangana velona tokoa ny tompo ary efa niseho tamin'ny Simona. Izy roa lahy koa nitantara ny zava-niseho teny an-dalana sy ny nahafantaran'i Jesosy fony izy nizarany mofo. Araka hitsangantsika toko. Sao dia omena ny ray aman-dreny mpitandrina ny tondra ny hafatra izay tendreny teo am-bavany. Ko menanao paster. Mbola hiaraka hivavaka isika ilay izay ao anatinay no izay ao amin'izao tontolo izao. Koa mitenena tompo araka ny fombanao fa vonina andray izany izay. Seigneur, merci pour ce temps de culte où nous allons recevoir de toi la parole de vie. Et à travers cette parole, des vies peuvent changer. Mais tu forces personne, mais tu invites, tu s'invites et tu veux cheminer avec nous, tu veux faire route avec nous, surtout en ce temps difficile où nous pouvons vraiment être désespérés comme les disciples d'Emmaüs. Mais malgré nos égarements, nos désespérances, tu nous amènes la vie, l'espérance, l'espoir, la foi, l'amour. Et voici, nous voulons vraiment recevoir de toi cette parole. Amen. Petraksik. Jesosy miara-dalana amintsika. Ho an'izay te hiara-dalana aminy. Tamin'ny Paska dia ny lohahevitra hoe
rehefa mbola tsy mahainy na mahalala ny soratra masina ny olona dia latsaka ao amin'ny fahadiso-kevitra. Hitantsika tamin'izany Maria Magdalena raha nahita ny fasana ny voa ny sokatra nahita n'le vato nikodia dia ny zavatra tonga tao an-tsainy satria mbola tsy fantany soratra masina dia hoe nisy nangalatra ny tompo. Zay tsy fantany ary ny soratra masina dia ny zavatra tonga tao an-tsainy dia hoe nikodia ny vato tongodia ny vato dia nisy mpangalatra. Ary tamin'izany koa moa nalaza be, nisy tsao nalaza. Hitantsika ao amin'ny Matthieu 7:12 ao andininy 12:20 rehefa natao tao am-pasany Jesosy dia nivory ny mpisorona be, ny mpisorona sy ny fariseo nandehanaka eo amin'ny Pilato dia hoe iny lehilahy iny fakiko le izy tompoko tsaroanay fa iny mpamitaka iny. Jesosy zany io lazaina hoe mpamitaka io iny mpamitaka iny fony izy mbola velona dia nilaza hoe raha afaka telona dia hitsanganao. Matthieu 27 à partir de verset 62, ce que je suis en train de lire. Tamin'ny teny iny hoe hitsangana amin'ny maty amin'ny andro atelona 64 koa asay voambenana tsara ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo fa ndrao avy ny mpianany ka angalatra ny faty dia ilaza amin'ny olona hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy ka ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Dia hoy Pilato izay nanana fahefana tamin'izany makary mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy arak'izay ainareo ny fiambenana. Noho izany dia lasa izy ireo dia naseny nambenana ny mpiambina ny fasana rehefa nasiana tombo-kase sele zany. Zay no zavatra anseho indray adintsika izay. Dia rehefa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy dia ireo le mpiambin'ireo torakovitra dia toy ny maty. Zay no eo amin'ny 5:20 Matthieu fa nyvaky tenintsika an'io moa dia Lioka. Fa mampatsiahy antsika fotsiny amin'izany hoe ny ainantsika nandritra ny vanim-potoanan'ny Paska. Vanim-potoanan'ny Paska zao tsika dia loko fotsifotsy, mbola Paska temps des Pâques zao taoriana nitsanganan'i Jesosy Kristy dia fotsifotsy ny loko liturjika. Dia ny lohahevitra ao dia hoe rehefa mbola tsy mahalala ny soratra masina ny olona dia manaonao foana. Ça c'est garanti. C'est une autoroute ouverte aux égarements, le fait de ne pas encore savoir les textes, les écritures. Ça c'est garanti. Rehefa te ho diso lalanareo dia ataovy ambanin-javatra ny soratra masina. Hitantsika Jaona sy Petera miazakazaka ho any amin'ny fasana, ny antsindiany hijery ny fasana hoe ahoana tokoa zany zava-miseho zany dia lasa mifaninana izy sakiteny hoe izy mitsamy aladiny lehilahy moa izy faninana dia indray dia miazakazaka dia tonga teo le tanora mahery mpandeha be dia tsy niditra akory izy. Zany hoe ny antsindiany hijery ny fasana tsy nataony akory fa ny zavatra nataony dia démonstration de vitesse. Je suis le plus rapide. Oh Pierre, je suis plus rapide que toi. Dia ohatran'izay le dia rehefa nisokatra ny masony dia izy hoe wao ay tokoa noka efa nambara imbe lehibe fa tsy maintsy hitsangana izy. Ny mpianatra indray nihidy tao amin'ny efitra rehefa mbola tsy mahalala ny soratra masina noho ny tahotra ny jiosy dia nihidy tao amin'ny efitra izy. Taopy Tomasy hitantsika tamin'ny heriny dia za ndray aloha dia raha tsy hitako mihitsy ny olatra namatsiana azy teo amin'ny tanany sy teo amin'ny lanivony dia tsy ino io le hoe tsika le kambana amin'ny Tomasy. Nous sommes le jumeau de Thomas, celui ou celle qui ne croit pas. Zany no nataontsika isan'andro. Za ndray aloha raha tsy sasany dia za ndray raha tsy mahazo vola be, sasany mahino an'izany raha tsy mahazo loto dia tsy hanome amin'ny fiangonana.
za raha tsy anao dekoniny zany a raha tsy vita aloha ny asako milaminy zao za tsy anao an'izao a raha tsy zany ny jumeauany Thomas zay misy condition be deaibe apetraka aloha za raha tsy milamina ohatran'izao raha tsy ohatran'izao dia tsy lamina mihitsy nefa io dia rehefa ny olona zay tsy ohatran'ny Thomas dia zao nanao izy a dia nilamina rehefa avy eo zay zany le tsy fahalalana ny soratra masina ary si vous voulez vous perdre, je vous donne le moyen par excellence, c'est de mettre de côté atao anjorom-bala ny soratra masina. Nefa za ve pasteur dia hanoro lalana an'izany raha teo verina reo olona raha te tsy halalina dia ataovy ambany zavatra ny soratra masina. Dia ny anio zany misy mpianatra Roland ndray izay raha mbola niresaka sy ny ady hevitra iny izy Roland dia tia Jesosy nanantona ny ara-dalana taminy. Izahako vakina le texte dia izao iny andro alahady iny ano izy zany hoe le andro fitsanganana tamaty tsaroantsika Thomas tamin'ny andro nitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia tsy teo izy dia tsy Thomas ihany kanefa mbola nisy anakiroa koa lehilahy anakiroa tamin'iny andro iny ihany amin'ny andro Paska ny jiosy rehetra maneran-tany dia makany Jerosalema ary na dia tsy mpino aza rehefa tonga ny andro Paska dia miakatra ny Jerosalema zay le hoe ary mihira hoe cantique des montées reo salamo reo dia irandreo hoe rehefa mamakinareo ny ray mahina dia mahita hoe salamo fiakarana psaume des montées dia natao andehanana ny Jerosalema zany rehefa tonga ny andro Paska fa ny zavatra magaga dia eto misy Roland ny olona rehetrarehetra miakatra ny Jerosalema izy miala mitsoka ny Jerosalema. Ils ont fait le chemin inverse. Si tout le monde montait vers Jérusalem le jour des Pâques, les deux disciples, ils ont fait le chemin inverse. Ils ont quitté Jérusalem. Déboussolés. Vokatra le hoe tsy mbola fahalalana ny soratra masina mbola takona maso ny vaky teny rehefa avy eo raha fantatrareo no atao hoe Jérusalem ina andikany tsy le hoe ny olona mantsy rehefa miteny hoe Jérusalem dia iliry iny zao dia tsy aiko tsy mahay mihira. Jérusalem c'est la ville hainareo tsara mihira an'iny zany iny Jérusalem alors que Jérusalem c'est la ville de la paix, Yerushalem, Shalom. Zany hoe toerana andraisana an'izany fiadanana zany ary tsy magaga Jesosy miteny hoe aza miala ao Jerosalema mandra-panomeko anareo ny fanahy masina. Ao ny tanàna ny fiadanana, ao no andraisana ny fiadanana fa reto mpianatra reto tena hoe déboussolé, désorienté. Ary mety tratran'izany tsika amin'izao alady ny eselika zao itonanam-bavaka azy dia mitodika manokana mihitsy hoe mety be deaibe ny lehilahy raim-pianakaviana raha tokony any amin'ny hitondra any amin'ny fiadanana no tokony masony dia lalakafa no alehany mety tsika zany dia izy roalahy reto Cléopas ilay namany anankiray izay tsy mitonona anarana tsy tononona ny anarany entina ilazana hoe tsy Cléopas ihany fa isika koa io mety tena hoe à côté de la plaque ny fitenenana lasa any Emmaus izy nefa tokony hijanona ao Jerosalema ao amin'le mpianatra namany. Dia rehefa teny an-dalana izy ireo dia niresaka
ny zavatra nitranga 540 ary mbola nyresaka sy ny ady hevitra izy nresaka izy zany dia ny ady hevitra dia ety moa le mpanoratra mpandika teny fa tsy mpanohatra satria ny tena dikany dia tsy hoe ny ady hevitra ihany fa tena ny ady dispute fa tsy discute zay le texte original satria nahoana désorienté déboussolé ary ny olona zay rehefa pila ady dikan'izay désorienté izy dia indray edivantsika le olona ko izy ary very hevitra ohatra nisy roa lahy reto mpianatra fa ny zavatra nandaniny fotoana dia sao resa be sy ady hevitra dispute et discute discute et dispute fa na izany azy raha variana ny resaka izany miala avy any Jerosalema ho any Emaosy dia ady hevitra sy niady mihitsy izy zay ny tena dikany tsy hoe discuter le zao ane ka zao nitrangy ka iny ange zao hoe sao dia mba diso ary izy ohatra ny ataontsika misy hatra atao dia ny discussion aloha be dehibe sy ny dispute aloha be dehibe pourquoi parce qu'on est déboussolé une personne déboussolée déboussole les autres. Une femme ou un homme qui est blessé blesse. Logique. Dia rehetra izy roa lahy rehetra dia zao déboussolé izy dia rehefa midébousole ianao dia midébousole la olona koa dia zay fa la bonne nouvelle Jésus s'invite. Iny Jesosy raha mbola niresaka sy ny ady hevitra iny izy roa lahy dia ito Jesosy manatona ary tsy manatona fotsiny ny bedy mitsikilo mieno zany fa izy s'invite miditra ao amin'ny fiainana izy ary miara-dalana amin'izy. Notez bien, il fait route avec ses disciples malgré leur erreur, malgré leur égarement. Ary zay mandriamanitra azy dia tonga izy miditra miara-dalana amin'ireo dia tsy fantany satria mbola takona ny masony mbola tsy nampahiratina ny masony. Izao nge ny tenin Jesosy haitsika tsy enjery tsy misy olona mahay manatona raha tsy nitao amin'ny ray. Itsika aza mieritreritra mihitsy satria tsika mino dia tsika nino fa matoa tsika nino dia nisokafan'Andriamanitra ny masontsika. Voilà la bonne nouvelle et voilà la grâce. Indraindray atsika ary zay maha-protestante amin'ny protestante hoe fahasoavana ny namonjena anareo tsy misy mihitsy olona nahalala an'Andriamanitra zany raha tsy Andriamanitra ny tonga teo amin'ny fiainana. Indraindray adinontsika zany rehefa misy olona tsy mino dia ozy ka nareo ny tsy mino nareo zao fa tena hoe reto mpianatra reto zay ohatra atsika koa raha tsy nisokafan'Andriamanitra ny masontsika dia tahaka ny Thomas Cléopas sy ty namany ty sika. Lany andro miady hevitra, lany andro miady sy mifamaly satria nahoana mbola takona ny maso. Rehefa misy olona miady sososio dia aza mitady hevitra hafa satria zao mbola takona maso. Hitantsika comment Jésus va changer leur vie. Dia hitantsika hoe ah oui c'est vrai hein? Il a raison le pasteur, ces deux disciples-là ils ont pris le chemin inverse après. Fa raha mbola hoe resaka so ça c'est un signe qui ne nous trompe jamais que cette personne-là quand bien même na inona teneny na inona tsy teneny dia sao tsy mbola mahalala ny soratra masina izy takona ny masony. Mety michoquer atsika zany fa c'est ça la vérité. Tant qu'on prend le temps, que ce soit dans la famille, à l'église ou dans le monde, so débat contre débat, parole contre parole, c'est que takuna maso. Et l'église est là, c'est un lieu par excellence pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de chacun. Et on a un rôle important. Personne ne peut venir à moi si c'est le Père qui l'attire.
dia tena hoe mity hafatanana mihitsy hoe matoka iza ty mahalala an'Andriamanitra dia zao Andriamanitra ny tonga teo amin'ny fiainana. Tahaka ny ataony Jesosy amin'irety mpianatra reto fa leur vie, leur destin, c'est vraiment c'est une autoroute vers la mort reto. Raha tsy niditra teo amin'ny fiainana Jesosy. Ary ohatr'izany ny olona rehetrarehetra. Variana mieritreritra ny fiainany miady hevitra fotsiny izy fa soa fa teo Jesosy niditra ny ray dalana taminy. Dia ahoana nataony? Dia hoy Jesosy taminy, inona zato edinareo hevitra? Dia miato kely ireo. Janona kely le danse à Jérusalem. Miato kely izy ireo sady malokendrika ery. C'est verset 17. Vous discutez de quoi? Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. Tant qu'on n'a pas encore connu, tant que Jésus ne rentre pas encore dans notre vie, on a l'air triste. Ça, c'est aussi une garantie. Raha ohatra ka tsika tsy manana fifaliana zany eo amin'ny fiainana, dia afaka manao danse à Jérusalem tsika falifaly vetivety, mahafinaritra tsara, zara mba mianatra an'izany tsika. Afaka ataontsika daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izao. Fa zao, on aura toujours l'air triste tant que Dieu n'intervienne pas dans notre vie. Zay le izy. Maloka ery ny tsy zany nanoatra an'izy, maloka ery ny endrina. Sady ny ato kely izy ngamba hoe dia namaly ny anankiray tamindreo le antsoina hoe Cléopas. Dia rehefa namaly izy dia zao, ianao rery ve ny vahiny mandalo eto Jerusalema? Eritrereto i Jesosy io a mahagaga ry zareo a. Izy roa lahy miresaka an' Jesosy, hitantsika eo hoe melohany atonga an'izany dia andrasy aloha zao nisany hoe Jesosy no miresaka aminy fa tsy fantany. Ianao izy indray ny tare koa, tsy malala ny zava-mitranga ianao. Tsy malala, ianao rery ve ny vahiny mandalo eto Jerusalema ka tsy malala ny zava-mitranga tato ato. Hitanareo le olona mpiady hevitra, le olona malokendrika, dia lasa mpanabaty. Tu connais pas? Oh là, t'es raté quoi. Dia hoy Jesosy taminy, zavatra inona moa zany? Zay mahafinaritra n'izy ity, s'invite petit à petit, c'est l'accompagnement. Fa inona moa zany? Izy hoe tonga dia Jesosy, fa inona moa zany? Dia nivaliana izy roa lahy ny amin'i Jesosy avy any Nazareta. Eto izy mitory teny le mpaminany mahery. Ary tsy vitany hoe mpaminany mahery ihany fa mpaminany mahery tamin'ny asany sy tamin'ny teniny. Ay mizalahy tsara mihitsy Jesosy, fatany tsara. Théoriquement. Alors que Jésus, il est à côté de mahagaga ane zany hoe il se peut qu'il y a des pasteurs, des disciples, des diacres, des gens qui étaient là à l'église pendant des années, qui peuvent parler que Jésus est un prophète et qu'il agit puissamment, mais à côté. Tadany ane zany zareo e. Jesosy io ils parlent de Jésus, ils prêchent Jésus, ils annoncent que Jésus, ils font des témoignages sur Jésus. Grave, asa raha azonareo le izy. Dia le Cléopas le namany zany hoe tako hoe Thomas le kambana, dia ity ndray Thomas le namany le tsy fantatra io mety zasy ianao. Tena mahay mitantara ny zavatra ampaminany lehibe izy, nanao an'izao sy zao, manao témoignage ery zao sy zao. Alors que Jesosy io raha tsy fantany. Ary zay mahatonga an' Jesosy hoe misy olona amin'izany andro zany ianao hoe nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay, nanao an'izao sy zao zay, nanao an'izao zao, dia Jesosy tsy fantatra nareo. Grave ane zany. Il y a des gens qui parlent de Jésus, qui prêchent, qui font des témoignages au nom de Jésus, mais qui ne le connaissent même pas. C'est grave. Dia rehefa nitantaran'izany izy nanao asa lehibe io Jesosy io, kanjo natolotry ny lohandoha ampisorona sy manam-pehefana eto amintsika no elona teo amin'ny azo fijaliana no embona maty. Confession des foi ataontsika isan-kalahady zany. Enfin, on peut rester juste que la partie visible de la confession de foi, c'est pas intérioré.
intériorisé. Nanateny izahay fa izy no lay anavitra ny Israely. Quelle désespérance, fa adisompanantenana retika tena nanate atao am'le hoe desperate ina moa le film eto indray tsy wives fa husband lehilahy kristiane. Des hommes désespérés. Il n'y a pas que des femmes, les gars qui se désespèrent, il y a des hommes aussi. Nanateny izy fa ito Jesosy le nanao asa mahagaga tamin'ny herin'ity no hanavitra ny Israël. C'est l'homme qui allait sauver Israël sous l'emprise des Romains. Kanjo, pof, fiaskony fijeriny azy. Fiaskony fijeriny azy satria zao mbola takona masina. Tsy mbola nahalala ny soratra masina. Misy ihany anefa vehivavy sasany taminay nahasanganehana anay tany amin'ny fasana vao maraina izy ireo. Debe tsy iverenako son satria mandeha ny fotoana. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo lahy hoe olona votsa saina. Enjana ihany kosa aloha le izy. Olona votsa saina ary ela vao mino. Homme de peu de foi, en français, c'est vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Hitanareo mitantara ny soratra masina izy teo. Fantany fananao asa mahagaga mpaminany ohatran'izao, fa tsy fantany sens. Ils n'ont pas compris le sens. Entre les textes et le sens, il y a vraiment une différence. Olona votsasainareo sady ela vao mino. Motsy tokony niaritra an'izany ve ny Messia. Dia 27 no azavainy ny soratra masina zay milaza azy. Aiky le soratra masina ho an'ny Jiosy le testamenta taloha reo dia zao. L'Ancien Testament parle de Jésus-Christ, de la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Mbola tsisy ny testamenta vaovao tamin'izany dia nazavany Jesosy ny soratra masina manontolo. Protestantisme ny ray an'izay ao anatin'ny finono hoe tota scriptura. Tsy hoe tenin'Andriamanitra tsingatsaingona atsy dia alaina atsy dia zao fa ny soratra masina manontolo milaza manambara fa Jesosy lay Messia. Dia nazavany Jesosy nataony pazapa Bibla le izy satria fantany fa zay ihany no mampisokatra ny masony reto. Nohon zay izy telo mianaka Jesosy izy mirahalahy reto zany efa akaiky ny tanàna atao hoe Emmaüs. Dia Jesosy il impose jamais mais il s'invite. Mandeha zany miaraka eo miara-dalana izy hatramin'izay tadidio tsara hoe miara-dalana. Dia Jesosy zany tsy dia tonga dia hiditra ao amin'ny tokantrano izay fanaony. Jamais hoe tsy maintsy hoe tsy maintsy manaiky anahy ianao azony natao zany fa tena ny safidy mihitsy izy. Dia miara-dalana zao dia mody nandeha mihoatra azy mirolahy Jesosy. Zay le mody nandeha nananina izy. Miandry izy hoe ahoana nataony reto mpianatra reto avelany andeha avy. Rehefa avy nampianariny soratra masina hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Malachie izy. Non, quelqu'un qui connaît les saintes écritures ne laisse pas Jésus partir seul comme ça. C'est impossible. Dia hitatsika teo rehefa avy nazavaina ny soratra masina fantany tsara fa kay ny soratra masina reto ny antipisiny. La visée des saintes écritures, c'est vraiment d'annoncer le Messie qui va venir. Des Tazum, verset 29, c'est eux qui ont pris l'initiative. Mijanona miaraka aminay. Voilà. Izy no teny ahoana no amelana ianao andeha. Efa ariva ny andro zao mijanona. Dia teo miara-mijanona. Teo niara-andeha zay tondray miara-mijanona. Mijanona re miaraka aminay. Dia amin'ny anio dia miara-mijanona taminy. Jésus qui fait route, il vit ensemble aussi. Il s'arrête aussi avec ses disciples-là. Et après, verset 30, rehefa niara-mipetraka dia
niara misy sakafo. Niara misakafo izy telo, dia nandray ny mofo Jesosy, dia le ataontsika sangena anaovana ny fanasan'ny tompo iny. Nandray ny mofo izy dia nisaotra, dia nozarainy, dia nomeny azy roalahy. Ohatra ny ataontsika isaky ny amin'ny lahady voalohany. Niara-dalana izy, niara-nianatra soratra masina, ary niara-nijanona, niara-nisakafo. Dia inona zavatra niseho? Verset 31. Zay vao nisokatra ny masony reto mpianatra ka nahafantatra azy. Ça, c'est ce qu'on appelle le moyen de grâce. Le fait de se réunir ensemble. Raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo aho Jesosy. Faharoa, ny soratra masina, tenin'Andriamanitra, zay ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ary ny fahatelo, ny fanasan'ny tompo. Rehefa miaraka nihinana izy ireo dia nisokatra ny masony. Fa Jesosy tsy hitany physiquement, fa niaraka taminy teo amin'izay à jamais. Niara-dalana aminy tsy teo izy dia tsy hitany intsony. Dia nifampilaza izy roalahy hoe tsy nirehadrehatra ve ny fotsika tamin'izy niresaka tamintsika teny an-dalana ny vaofo ny soratra masina. Reny atao hoe mahazo haim-panahy. Tena nirehadrehatra ny fony ao. Rehefa nazavaina tamin'ny soratra masina hatrany amin'ny Genesis, bokin'ny Mosesy mantsy, boky Mosesy le boky 10 Genesis, ka hatramin'ny mpaminany rehetra. Dia nirehadrehatra ny fony. Rehefa voavaofo tokoa ny soratra masina manontolo. Fa tsy hoe hoanina mambolony fotsiny. Randray zany, zao no nampianarina anay. Zany ahy gomeo amin'ny dictionnaire anareo hoe zao no ny kristianina tany Bery dia endry kokoa no ny tany Tesalonika satria nandinika ny soratra masina isan'andro izy ary nandinika izany na marina zany. Fa aza mba mionona fotsiny hoe zao no nampianarina anay dia izay. Na izy io, na za io, na apôstôly avy any an-danitra io, na apôstôly tsaratsara io, na mesi tsaratsara io, ka miteny aminareo hoe zao aza mino raha tsy jerena ao amin'ny soratra masina. Na marina zany na tsy. Zany ny olona mahalala misokatra ny masony. Dia nirehidrehitra ny feony, haim-panahy ozy ny malagasy. Hitanareo le olona déboussolé, le olona désorienté, le olona malokendrika. Nirehadrehatra ny fony. C'est là ce qu'il faut retenir. Mety ny fiainantsika teo aloha le hoe tsy misy fifaliana mihitsy, tsy mitsiky mihitsy, désorienté, tokony arino lalana nefa arino atao. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus fait chemin avec nous, fait route avec nous, on l'invite, on lui dit, reste avec nous Seigneur. Sangena tonga lire, reste avec nous Seigneur. Mitsanona aminao. Dia zao, miova ny fiainana. Voalaza raha namaky teny teo nareo amin'ny andiny voalohany dia Jérusalem à Semos, 4 kilomètres izy teo, raha natadidinareo. 11 kilomètres. Lavitra zany. 11 kilomètres ohatrany hoe hatreto makany plan de campagne. Andeha tongotra izy mirahalahy. Ao anatin'ny fadisompanantenana. Ohatran'izao. Fa teto rehefa nisokatra amin'ny masona, ny andro efa hariva, nakaiza izy, verina nakany Jérusalem. Andro hariva, qui vont encore faire 11 kilomètres de plus. Pourquoi? Parce que leur vie a changé. Leur vision du monde a changé. Dia inona no ataony tany? Andeha hanambarana zany vaovao mafaly zany. C'est le vaovao teo no eo ihany. Verset 33, je ne sais pas en français. Il se lève et il se retourne tout de suite. Réorienté. Dites-nous les déboussolés de me mais non, c'est à Jérusalem, c'est dans la ville de la paix qu'il faut aller. Fa tsy any amin'ny chemin inverse. Be dia be nge ny olona ry olona ny diso lalany. Dia nefa ao mifadiso ny lalanao dia ohatrany zavatra nataony tamin'i Jesosy, Jesosy indray nomeny lesona. Ianao ngany tsy malala an'izao sosao. Izy indray manome lesona an'le olona mitondra fiainana. Le olona manome azy hoe tia ny lalana indray hoe enjehany, tsy hanaratsiany, tsy ataony ambaniny. Alors que c'est eux qui sont déboussolés. Mais Jésus, heureusement que il n'est pas là pour juger ou pour fusiller les gens, mais pour donner la vie.
là le modèle il est là. Le olona diso fanantenana malokendrika any amin'ny lalandisony nandehanany rehefa nisokatra ny masony dia zao teo no eo ihany tsy nila fanetanana jesosy ny teny an-tany amin'ny verenany Jerosalema izy ihany nandray inisiativa teny eo dia niaingana niverina nakany Jerosalema ka nahitan'ireo 12 lahy sy ny namany tafavory teo inona ny teny voalohany indrindra efa nitsangana velona tokoa ny tompo wow dia tsy zany mamorona an'izany tenin'Andriamanitra tsy misy méthode hafa il y a pas d'autre moyen qu'on peut vraiment avoir le salut qu'en Jésus-Christ. Dia anjarantsika misafidy anohy ny lalantsika any Emaosy ihany ve tsika zay nge nahatonga ny abbé Pierre nifidy hoe communauté d'Emmaüs. C'est le lieu où ceux qui sont désespérés peuvent retrouver l'espérance. Ahafahan'ny olona mandray ny teniny sans être jugé. Ahafahan'ny olona le ao anatin'ny fahadisom-panantenana makany amin'izany hoe fo mirehadrehatra zany. Rehefa makany amin'ny Emmaüs nareo zapakany fantatry ny akabeazany en plan de campagne dia tsy dia le hoe mividy entana loatra dia ohatran'izao fa c'est un lieu de vie. Be dia be amin'ireo olona reo tsy manana taratasy, be dia be amin'ireo tsy manana asa fa le zavatra aterin'ny olona sy vidiny io no mahatonga le olona indray afaka mitsika amin'ny fiainany. Zay nahatonga ny abbé Pierre nanao an'izany. Fa tsy zany ihany ny soratra masina mbola lalindalina kokoa noho izany niza olona ka diso fanantenana, misy olona diso lalana, misy olona tsy mahalala, votsasaina, bojy, peu importe le mot qu'on le dit, tant que le Saint-Esprit touche leur vie, Jésus touche leur vie, cette personne-là va radicalement changer, va faire 360 degrés. Dia izy mirahalahy reto Cléopas sy namany teony eo ihany dia miverina ary niteny vaovao mahafaly manao hoe efa nitsangana velona tokoa ny tompo ary niseho tamin'ny Simona. Izy roa lahy koa ny tantara ny zavatra niseho teny an-dalana zany ny zavatra teneny taloha ny fiainana dia zao miady hevitra miady rehefa niaona sy nisokatra ny masina inona ny teneny ny efa nitsangana ny tompo. Ny zavatra mitantarany rehefa misokatra ny varany dia mivavany dia zao mitantara ny zavatra verset 35 ny zavatra niseho teny an-dalana izy zany nandaniny ny fotoanany sy ny nahafantaran'i Jesosy fony izy nizarany mofo. C'est lui qui partage la route, qui fait chemin, c'est lui qui reste. Zay mantsy hoe synode, miara-dalana, miara-nijanona, miara-namaky ny soratra masina, est devenu aussi compagnon. Amin'ny teny latina natao hoe compagnon dia hoe cum panis, mizara mofo, sakafo, miara-miaina. Lasa, c'est lui avec qui l'on partage le pain de vie et le pain tout court, zany ny fanasan'ny tompo zany. Ary zany ny communauté vaovao ao amin'ny Kristy. Tena hoe hita azo tsapatanana hoe iny olona diso lalana ohatra ny Cléopas sy ny namany. Tariny lalana fa rehefa ve izy niverina ary nandaniny fotoana dia ady hevitra sy ny zao mandany dia mandefa dia mitratra dia miposte dia mandefa ny zao Zany finisa. Nandaniny fotoana eto dia zao nitantara ny zavatra teo amin'ny fiainany ary lasa compagnon de route miara-mizara ny manta sy ny masaka. Ny Eselka dia toerana hitomboana. Mety ao amin'izany sampana Eselka zany misy olona votsasaina ohatran'ireto tsy maninona. Toerana nanaovana an'izany mihitsy ahafahan'ny olona na dia diso fanantenana na dia tsy mahay fa rehefa tomony Jesosy no miditra ao ka avela hiditra ao dia garantie miova ny fiainan'ny olona. Miova ny fiainan'ny olona ary izao tsy namorona zany tsika rehetra ny nahita hoe Cléopas sy ny namany raha tariny lalany zao izy zao dia anjarantsika dia manana toerana koa ny Eselka eto amin'ny fiangonana. Ary zay nitondrana ambavaka azy ahafahan'ny olona anankiray izay malokendrika ao tonga amin'ny hoe fony mirehadrehatra ary izy
le disy fanantenana telo indray no mizara fiainana rehefa ve efa nahitany tompo zay. Manana toerana ao amin'ny fiangonana koa tahaka an'ireo sampana nisy taona nitondranam-bavaka ny sampana maro isan-karazana. Dia toy izany koa ny eselika. Raha mijery ivelany fotsiny tsika amin'ilay fotoana hoe izy roalahy reto variana miady hevitra, zavatra mety mitrangy zany raha mbola tsy eo anivony fiainan'ny olona ny tompo, raha mbola tsy atao anjorom-bala ny fahalalana ny soratra masina dia zao azo antoka fa zao ady hevitra resabe ady mety iseo. Fa rehefa ohatra ka kosa ka le Kristy no avelao ary izy no manokatra ny maso dia miova. Tena toerana ary tsisy toazy etỳ an-tany ahafahan'ny olona migoka, le olona tena désespéré indray. Dia mampahery anareo ry eselika sy ny sakaizany eselika fa tena men'Andriamanitra toerana lehibe ao amin'ny fiangonana ahafahan'ny olona manana fiainam-baovao ohatran'izany. Izy ny tsy ho faly hoe misy an'i Cléopasy efa tena tariny fiainany nefa ndreto izy lasa olom-baovao. Tsisy olona tsy ho faly amin'izany. Fa zany ny fifaliana. Ka dia mahereza ao amin'ny tompo, fantatrareo ny lalana, dia izao ny soratra masina no ahafahan'Andriamanitra mampisokatra amin'ny mason'ny olona ray. Ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra, fifampizarana ny fanasan'ny tompo tao amin'ireny lehilahy be dehibe any. Mety Cléopasy, mety olona aza mijery ivelany zany mihitsy reny ve dia inona ny dikan'ireny reny ve dia ahoana. Eto fa ao amin'ny eselika no ahafahan'Andriamanitra rehefa Jesosy no avela dia izy no manova azy. La dernière fois on a dit venez comme vous êtes, tel que je suis. Venez comme vous êtes. Mais c'est le Seigneur qui va vous changer comme il veut que vous soyez. Tsy atsika ny manova olona. Tonga eo le olona amin'izay maizy azy. Fa Andriamanitra ny manova azy. C'est le Seigneur qui va changer les gens comme il veut qu'ils soient. Tsy anjarantsika zany. Dia ny eselika toerana sehatra hitaomana ny olona ahafahany mandray ny tompo sy ny fahasoavana. Amen.
Ny olona voavela heloka riavana dia isa manambara-pahabe maso ny finoany koa iarahantsika manonona eo am-pitsanganana izao ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra raitsytoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Ponty Pilato, noombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsida, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsytoa, avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny filazana ny raharahany fiangonana isika riavana, koa dia mangataka indrindra ny mpitanty soratra ny fiangonana anambara izany amintsika. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rasoany Kristy. Izany ten'Andriamanitra izany no entina hiara-banantsika indray riavana amin'izao alahady fa 13 volana avrila izao. Dia faly ihany koa miarahaba ireo rehetra izay manaraka izao fanompiovana izao amin'ny alalan'ny tambazotra maro isan-karazany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia misaotra an'Andriamatoa Oby Rasolo Arimanana sy Ramatoa Anitra Randriamanantena isika nitarika antsika tamin'ny fanompoam-pivavahana androany, ary misaotra ny mpitandrina Janora-Andrenandrasana nitondra ny afatra Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, na eo amin'ny lafin'ny teknika izany, na eo amin'ny zava-maneno, na isika rehetra tsirairay avy ihany koa izay manatrika izao fotoana izao. Dia raha misy amintsika riavana no sambany androany no tonga eto amin'izao toerana izao mba hiara hivavaka, dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Satria moa zany tsy manam-bahiny isika androany, dia mitohy ihany ny fotoanantsika. Dia toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka izay efa mahazatra antsika. Ny fiangonana dia manomboka hatrany amin'ny 10 ora sasany isaky ny alahady, ary mitohy toy izany koa ny fampitana izany fotoana izany amin'ny alalan'ny Zoom na ny YouTube, ary koa amin'ny alalan'ny Facebook. Ny fampianarana SAP KNPL dia isaky ny alarobia hariva amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 7 ora alina. Ny étude biblique Bazapa Bible dia isaky ny zoma hariva amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 sy fefany na sasany eo zany dia amin'ny alalan'ny Zoom. Fa mandritra izao vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra izao dia tsy misy aloha zany sady mandra-piandrintsika indray hoe inona indray no ianarantsika manaraka indray, na ny boky na ny filazantsara na zay epistily zay tiantsika ho jerena indray. Fa miverina antsika zany amin'izay Bazapa Bibla zay, fianarana soratra masina, ny zoma 15 volana May. Ny asa fanatsarana ny fiangonana kosa dia mitohy hatrany isaky ny sabotsy amin'ny manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora. Dia efa nambara tamintsika moa fa misy ekipa 3 ao anatin'izay resaka travaux zay. Ny ekipa voalohany zany dia eo zany ireo izay afaka manome tanana amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny ekipa faharoa ireo izay mety afaka
manome tanana amin'ny fandrahoana ny sakafo sy ny fikarakarana izany ny ekipa fahatelo eo amin'ireo fividianana ny fitaovana isan-karazany. Misy tableau koa ery arina ery ahitantsika ny atsipiriany amin'ny fandrosoan'ny asa. Tenenina fotsiny izany hoe nanomboka omaly efa miditra amin'ny ao amin'ny salle de fête sika raha mijerytsika ao ambany ao efa tafatsangana ny cage de l'ascenseur dia efa manomboka zany amin'ny salle de fête ihany indray koa zany tsika amin'izao fotoana izao ary eo ny anentanana antsika fa tena mila tanana ny ao amin'ny salle de fête satria manala ireo tuyauterie zavatra be da be ao zany dia tena mba manentana antsika ary miangavy mba hanome tanana ireo ekipa ny travaux fa tsy vitan'olona tokana na olona roa zany fa isika rehetra izay afaka manampy amin'izany dia tanana mba ho avy amin'ny asabotsy izao. Isaorana ihany koa ny ao amin'ny sampana vehivavy izay indroa asabotsy izay raha sy diso miezaka na efa mihoatra an'izay manadio ny zaridaina sy ny manodidina ny fiangonana dia tanana ihany koa izay afaka amin'izany mba hananantsika toerana madio sy milamina mandrakariva mba ho voninahitry ny tompo izany ary ihany koa tena ho reharehantsika ny fananana toerana tsara sy mahafinaritra toy izao. Ny fotoam-bavaka kosa izay iarahana amin'ny sampana fifoazana ary arahany asa sy fampahirezana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora. Ny sekoly alady sy ny katekômèna dia isaky ny alady maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 fa ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fialan-tsasatra ihany koa izao dia mba miala sasatra kely ihany koa zany sika. Ny katekômèna kosa zany dia miverina mianatra ny alahady fa 7 ny volana May dia aza adino araka ny mail izay efa nalefa ny mpitandrina tamin'ny tsirairay avy fa misy ny devoir sy ny zavatra tokony ho vakiana any dia mba samy hanao an'izany ho zava-dehibe fa izay ny mahatonga antsika koa zany mba miala sasatra kely mba ahafahana mandinika sy mitsakotsako an'izay efa vita tany aloha ahafahana miroso tsaratsara kokoa indray ho amin'ny manaraka. Dia ny sekoly alahady miverina mianatra ny 14 volana May. Ny antony moa zany dia ny herinandro mialohany io misy ny RNSA. Ny répétition kosa dia ny 10 sy 17 volana Jona. Dia ny famerenan-kiran'ny amafia dia isaky ny asabotsy hariva ary koa ny alahady ao aloha sy aorian'ny fanompo-pivavahana. Ny diakona miasa dia ny groupe BSD mandritra ny volana May. Ny fanadiovana ny trano fiangonana kosa dia anjaran'ny amafia amin'ny asabotsy 27 ny volana Avril izao. Dia efa mampiomana fa ny fifoazana ny 9 ny volana May. Dia ny ampatsiahivina isika fa misy ny asa sy fampahirezana aorian'izao fanompo-pivavahana izao dia efa samy miomana ho amin'izany ny tsirairay. Anio hariva ihany koa amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora sasany dia misy ny formation des responsables ary amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 5 ora sasany ny fivorian'ny komity. Isika rehetra izay tompon'andraikitra izay manana andraikitra eto amin'ny fiangonana zany no antsoina sy entanina amin'izay formation des responsables izay manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora sy sasany rehefa avy eo. Ny daty tsara ho tadiditsika manaraka zany ny 9, 7, 9 volana May dia misy ny RNSA izay atao an'ny JL Courteil any Normandie. Ny 17 ka hatramin'ny 20 volana May kosa dia misy ny hetsika SZM Family Festival izay atao eto amintsika FPMA Aix Marseille. Ny fitondranam-bavaka sy fampahirezana ny fianakaviana Sylvia Razafindrazaka sy Lila sy Gérard Ratsimandresy izay namoy ireny sy Renibe fianakaviana manontolo zany tamin'ny 12 volana Mars lasa teo dia ho tanterahana aorian'izao filazan-draharaha izao.
Dia toizao indray ny vaovao avy amin'ny sampana, ny avy amin'ny STK. La STK donc célèbre son 30e anniversaire cette année. Un concours de logo est lancé, ainsi que la création d'un hymne. Pour plus d'informations, vous êtes invités à une réunion Zoom le dimanche, donc aujourd'hui, donc ce soir à 20h, ou à vous rapprocher d'un membre du COPIL. Donc, petite précision, le concours de logo et de l'hymne est réservé aux STK ou aux membres de STK, aux anciens membres de STK. Tout le monde donc qui était passé par la STK sont invités à participer. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des membres du COPIL ou à la réunion Zoom ce soir. Avy amin'ny sekoly Alahady. Comme vous le savez, cette année, la RNSA se déroulera les 6, 7 et 8 mai à Giel-Courteil en Normandie. Pour l'occasion, un concours Irafaneva et un concours de logo ont été organisés. Le chant qui a été choisi s'intitule « Pour toi, mon ami », composé par un enfant de la FPMA Caen. Concernant le logo, c'est la proposition de Zuli Andiama Akadzi de la FPMA Aix-Marseille qui a été retenue. À titre d'information, donc, les séculaires seront 29 enfants et parents. À se rendre à cette rencontre nationale. Donc, félicitations à Zuli pour ce logo donc, choisi pour cette année pour la RNSA. Nous voyons que nous, Église FPMA Aix-Marseille, nous sommes vraiment riches en talents. La preuve, voilà, Zoul, il y a quelques années de cela, je m'en souviens très bien, c'était Fnart qui a été choisi pour un chant de l'hymne. Maintenant, c'est au tour de Zouli. Donc, nous remercions le Seigneur pour tous ces talents que nous avons au sein de l'Église et félicitations à Zouli. Dia toy izao indray ary ny vaovao avy any ivelany ny SVK avy amin'ny SVK Annemasse. Ny SVK Annemasse zany araka ny efa hanambara tamintsika dia mankalaza ny 550 taona izay nanorenana azy. Ny ivon'ny fankalazana dia ny sabotsy fa 27 ny volana avril ho avy izao amin'ny sabotsy izao zany, ary ny alahady 17 ny volana avril kosa ny fanompoam-pivavahana famaranana. Manana anjara mandray anjara amin'izany ny SVK avy eto amin'ny Tafo Aix-Marseille. Maromaro no efa nisoratra anarana ho amin'izany dia andeha ho any zany ireo izay efa nisoratra anarana mba hanotrona ireo SVK Annemasse dia mitondra mbavaka izany rehetra izany isika. Avy amin'ny sampana zava-maneno FPMA national. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 15, versets 5 et 6. Chères paroissiennes, chers paroissiens, chères musiciennes et chers musiciens de la FPMA, la Sampana Zava-Maneno nationale souhaite rassembler la grande famille de la FPMA autour du thème « L'unité dans la musique et la louange » porté par les versets romains, chapitre 15, versets 5 et 6. Nous avons voulu que tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ en musique. Le SZM National FPMA a donc le plaisir de vous présenter le SZM Family Festival. Il aura lieu à la FPMA Marseille le 18, 19, 20 et 21 mai 2023 en l'église Sainte-Émilie de Vialard
258 boulevard Romain Roland, Marseille, 9e. Au programme, des ateliers au cours desquels on vous montrera comment jouer ensemble et comment diriger un groupe musical, les bases de la sonorisation pendant les cultes et concerts, les liens entre le solfa et le solfège. Des louanges en musique avec la participation de toutes les sections SCDM des paroisses FPMA, la participation du STK Aix-Marseille. Aussi, nous accueillerons le groupe Anaya pour animer le moment de louange du samedi soir. La participation au festival est de 50 €. Ces 50 € comprennent la participation aux frais des 3 jours de festival ainsi que la restauration. Il reste également la participation aux frais un jour à 29 € et d'autres tickets disponibles pour les enfants. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site RNSZM 2023, SZM Festival 2023. Je crois que ça va être, si vous n'arrivez pas à retenir, vous pouvez vous rapprocher de notre Sampanazava Manenu local. D'ailleurs, après ce temps d'annonce, un représentant du Sampanazava Manenu prendra la parole pour expliquer un peu ou pour récapituler ce Etzkia SDM Family Festival. Donc, comment ça va se dérouler, donc, le temps de parole? Exactement après l'annonce, la SDM prendra la parole et c'est après que nous allons porter en prière et notre famille en Christ qui ont perdu leur maman. Dia ny momba ny formation permanente eto amin'ny faritany atsimo atsinanana. Araka ny efa fantatsika moa dia misy ny formation permanente izay maharitra 3 taona ny faharetany. Dia izany dia misokatra ho an'ny rehetra izay maniry na ho tonga mpitoroteny na ho katekista na ho mpiandry. Ao anatin'izany daholo zany no anarahana zany fiofanana izany ka izay maniry ho amin'izany dia misokatra zany ho an'ireo izay maniry anaraka izany fiofanana izany ny formation permanente fatsatsa. Raha tany am-boalohany dia no tenenina hoe tapitra mihitsy ilay 3 taona zay indray vao misokatra ny fisoatananarana vaovao fa rehefa nivory ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny nanao ny fijerena hoe aiza ho aiza ny formation permanente manerana ny La France dia hita tao anatin'izay fa misy ireo izay faritra hafa izay nitohy ihany nandray mpianatra tao anelanelan'izay fotoana izay fa itsika teto amin'ny Fatsatso kosa dia niezaka hatrany nanaraka ny lamina efa nipetraka ka rehefa niova zany izay tao anaty taorian'izay fivoriana izay dia manaraka ny lamina ihany koa isika ka misokatra zany ho an'ny rehetra izay maniry zany le izy ka raha misy amintsika noliana dia hiditra dia mila manantona ny mpitandrina manao dinika mpatandrina eto amin'ny tafo zany ary tsy adino fa 3 taona ny faharetan'ny fianarana dia rehefa mavita dinika isika dia ny mpitandrina no manolotra atsika any amin'ny tompon'andraikitra ny formation permanente eto amin'ny faritany. Indray mandeha isam-bolana, indray mandeha sabotsy isam-bolana ny fianarana dia ao anatin'izany misy ny edi-mody isan-karazany dia tsy adino ihany koa fa misy ny déplacement zany hoe tsy hoe eto foana ny ataony formation fa misy tafo 7 isika eto amin'ny faritany dia miodikodina arak'izay ny toerana anaovana ny formation dia misy zany ny déplacement dia mety misy koa ny fandaniana ao anatin'izany. Tsara ho fantatsika zany rehetrarehetra zany ny saram-piofanana amin'ity taona 2024 ity zany dia 70 €. Dia ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny 15 ny volana Mars 2024
Ny rakitra voalohany mitotaly 503 € et 10 centimes. Dia mitsinjara toy izao ny rakitra izay notatazana 388 € et 10 centimes. Ny panier connecté kosa dia 115 €. Ny rakitra faharoa kosa dia mitotaly 313 € et 40 centimes. Ka mitsinjara toy izao ny notatazana 248 € et 40 centimes ary ny panier connecté dia 65 €. Ampatsiahivina trano moa isika fa misy rakitra roa isaky ny alahady ka ny rakitra voalohany izay kitapo mena dia natao an'ny fonctionnement ny fiangonana. Ny rakitra faharoa kosa izay kitapo manga dia natao andoavana ny charge maro isan-karazany. Dia ho an'ireo izay mampiasa carte bancaire na paiement par téléphone koa zany dia misy anankiroa ny panier connecté. Ny anankiray tsy mifono iny zany dia mitovy amin'ny kitapo mena, zany hoe rakitra voalohany. Ny anankiray mifono manga dia ilay ezaka-trano, zany hoe ilay anatanterahana ny charge. Dia ny ekipa finance moa zany dia vonina hatrany handray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ny banque alimentaire dia misokatra trano atsika izay mila izany, zany dia hitantsika ao amin'ny salle cadet. Ary azo atao ihany koa ny manatona ny tompon'andraikitra raha ohatra tsy hitantsika amin'ny toerana misy izany dia aza misalasala. Dia toy izay koa ireo izay maniry hanohana izany banque alimentaire izany dia raisina an-tanàn-droa. Dia izay indray ary riavana ny vaovao sy ny miasa miandry eto amin'ny tafontsika. Misaotra antsika amin'ny faharetana ary mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra ny fiangonana nanome anjara fotoana fitenenana amin'izao alady izao. Miarahaba mpianakavy mivonoana amin'ny anaran'ny sampona zava-maneno. Araky ny voalaza teo dia misy le festival de la SZM zany manomboka ny jeudi de l'Ascension ka tamin'ny alahady efatra andro be izao ilay izy. Ko ao anatin'izany fotoana izany dia misy ny indrindra ny lakamisy fandraisana ny mpianjaika, dia misy fanompam-pivavahana. Ny zoma dia misy ny zoma sabosy dia misy ny formation théorique, pratique, atelier spirituel. Tena feno mihitsy ny fotoana izany. Koa amin'ny fotoana manaraka dia omenanareo ny detay fa kosa ny tena mba andrisihana antsika dia tena fifaliana lehibe ho antsika ny andraisantsika an'izany rencontre nationale zava-maneno zany. Izy no fidy antsika amin'ny fananantsika ny tonontrano malalaka sy ny fananana ny andro tsara koa longany sy ny ka tokony ho raisitsika amin'ny mpifaliana mihitsy zany fandraisana ny olona zava-maneno, mpitendry zava-maneno eo raha ny lafy frantsay zany. Ho an'ny olona tsy ho an'ny mpitendry zava-maneno ihany ny fotoana amin'izany fa ho an'ny olona paroisiens tsotra, satria amin'ilay formation misy ny spirituel, théorique, pratique ary ny science plénière anaovana discussion zany dia anaovana atelier. Koa amin'ny andro manaraka dia mamena antsika ny programme rehetra fa nefa kosa tokony izao dia efa mba manomboka misoratra anarana koa na mireserve an'ilay andro anaky-efatra. Ny anjarantsika ny pafontsika ny eto aexamartsay dia namena faveurintsika satria 20 € fotsiny, 20 € ny antsika amin'ny 4 jours satria misy ny sakafo amin'izany. 20 € ny anjarantsika sampana zava-maneno sy ny vahoaka ny Aix-Marseille. Koa izay manak-pikasana anatrika izany dia mangataka amin'ilay site na manatona ny tojo. Voilà, tojo. Ary tena ilaintsika paroisiens satria antsika manao ny logistique na fandraisana olona na ny efatrandro zany tsy vita mora ka dia tena mila olona betsaka mihitsy fa dia asaina antsika zany tompoko mpanolo tanana toy izay sy toy izay ny azo lazaina. Ary izay efa nisoratra anarana dia asaina mba mijanona kely rehefa aorian'ny fanompom-pivavahana andraisana andreza ny cotisation toy izay sy toy izay tsoko no azo lazaina fa dia
voninahitra an'andriamanitra rery ihany sodra tompoko. Tonga izao isika amin'ny fotoana izay amanginandreo manamanjo ka mangataka ny komitiny tafo mba hiakatra ty aloana tompoko. Ataontsika izay iray eo am-piomanan'ny eny rizy-menakavy kamba anatin'ny rea fa lasa lavitra loatra mijery le fianakaviana rehefa andraso anatin'ny re micro-pasteur reny. Endry izy menakavy no izao vona miatra amin'ny fianakaviana izao ka namizana ny reny malala, reny be, dia tonga manatrika anareo eto ny fiangonana Ray Manontolo sy tonga Menofendo fa tonga kosa anatanteraka izay voalazan'ny soratra masina manao hoe farany miraisa saina ianareo rehetra ka miara-ory. Ekena fa mafy tokoa ny fisarahana manaina toy izao amin'ny maha-olombelona, nefa tsarovy ireo te fampanantenana nataon'ny tompo ho antsika, izay tokony ho tsaroana indrindra amin'izao fotoana izao, manao hoe izany teny izany koa no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitana tsika ny fahoriana, ny efa matokia. Izao efa naharesy izao tontolo izao. Koa izany teny fampahirizana izany rizy menakavy no entinay mampitraka anareo. Fantatray tsara fa kristianina ianareo ka mahalala tsara ny lanjan'izany teny izany dia amin'ny fiainana mandrakizay. Azo antoka arak'izany fa nireny malalatsika, nireny be atsika izay lasa nody any amin'ray dia
tsy aiza tsy akory fa ao amin'ny toerana izay fanampanantenainy araka ny ao amin'ny filazany Saranjaona manao hoe ary ao an-tranony ndraiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha amboatra fitoerana anareo aho ary raha handeha amboatra fitoerana ao anareo aho dia ho avy indray ka handrainareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa mahaiza mionona rizy mianakavy fa izay no fandarana avy amin'ny Tompo. Ary maha kristianina antsika dia hoentina mavaka izao fotoana izao mangataka andray mandrem-pitana anytanteraka izany. Ny fianakaviana dia mipetraka ihany fa ny fiangonana kosa hitsangana sy j'invite l'assemblée. Ndreto izay Tompo miompo amampanahy mitondra mitrotram-bavaka ny fianakaviana izay namoy ireny malala. Fantatrao fa mafy tokoa izany fisarana an-tany izany nefa no ny teny izay ny fampizarana teo dia manana anao izay ary ianao miara-dalana aminay, tu fais route avec nous surtout dans nos malheurs. Misaotra ny amin'izany teny izany ary mahatonga izay fa ianao mampahery ny fianakaviana rehetra ny amin'izany ary isaoranay ianao koa ny nahavitan'izy ireo ny adidy farany teny fa nisitrihana ny razana any tany izay ny aviana koa dia ny fanahinao masina mampionona no ampionona azy ireo hatramin'izao koa mandrakizay ary ahatsiaro eo hatrany izahay mianakavy fa mandalo ihany koa izay eto amin'ity tany ity dia ampio mba hiara izara ny mavesatra, ifampitondra izay mavesatra, ifampizara ny manta sy ny masaka, ifampahery amin'ny andro manjombona toy izao dia amin'ny anaranao Jesosy no naovana izany vavaka izany. Amen. Dia aza misosoka itsony ny alahelo tompoko. Manaraka izany ry izy mianakavy araka ny fomba malagasy ary mbola tazon'ny fiangonana hatrany amin'izao dia manolotra ny fodranomaso ho an'ny velona sy ny solony sinan-damba ho an'ny maty izay kely dia kely tokoa nefa ny fonay manolotra no be dia be. Dia aza misosoka tsony ny alahelo tompoko. Manaraka izany ry mianakavy, raha ny tokony izy dia tokony handray tanana sy fampahery ary fampionona isika nefa ho marika ny firaisapo aminareo dia nangana ny tananay akavanana izay fiangonana ray manontolo atsangatsika ny tanantsika. Dia aza misosoka alahelo tsony tompoko ary ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Petraka ny fiangonana isika komite dia afaka manomonjy ny toerana. Misaotra indrindra tompoko. Tonga eo amin'ny fitondrana-bavaka ny trantika isika
kanefa alohan'izany dia mamelay ianareo mba ilaza zavatra kely foy amin'ny mahatoko hoe double casquette ana dia sady sampany la kristianina no nivony ekipan'ny fanatsarana ny trano. Misy ten'Andriamanitra zay tsaroko eto amin'ny Genesisy famoronana manao hoe namboarin'Andriamanitra ny sahany Edena dia hoe Andriamanitra mantsy ny Adama hoe mandehana ao izy dia atsara ao ny zavaboary, izany hoe géré zany ilay sa. Omaly dia misaotra antsika rehetra, birao-piangonana, komity ary ny sampana ary ny olona tsotra tonga name tanana hanatsarana izao trano izao. Zavatra anankitelo ny zavatra tiako hamarinana fanamarinana omaly ary napetsepo anahy ary tena hoe miasa ny tompo. Olona anankitelo ny teny anahy, tonga teo ilay olona dia izao hoe marary ny tanany ankavanana, tsy afaka mibatana inona izy, tonga izy dia anefa inona ny anjara-pitiavana. Gaga ianao marary, tonga eo izy anao ny anjara-pitiavaka ao izy. Inona adiny ray adiny roa no meny teo, fifaliana be zany ray zay. Faharoa manarakaraka izany, tonga indray ilay namana anankiray, mbola misy adidiko izy mbola ho ataoko fa andehanao izy anao izay vitako. Nanao izy tsy nanao izy fa nanao ny anjara tokony ny anjara tandrifiny. Roa zay. Fa ny telony tonga teo dia nisy olona nitsikitsika anahy. Dia zao mahafinaritra be fa nitsikitsikinao zany. Dia hoy izy mantsy anao hoe mahere zaho izy dia misaotra. Gaga. Dia izy mantsy anazy hoe tena izany teninao zany mitondra hery, raha atao amin'ny teny hoe motivation ho anay, ho ampitana, ho atsika rehetra. Satria manao izao tatitra izao inona ny zavatra misy, inona ny zavatra mitranga eo anivon'ity trano izay omen'Andriamanitra antsika ity. Izany ny zavatra misy amin'ny fiarahantsika miaina samy miaina. Ary tena miasa Andriamanitra ary hita hoe azo tsapahi-tanana. Nandray ny ten'Andriamanitra tsika dia mampiatra rehefa avy eo satria finoana tsy ara-nasa. Zava-poana izany. Ka izay no antony nampanentana antsika. Mahafoy atao atsasakadiny ve ianao? Adiny ray ve ianao? Tsy ho anay, tsy ho antsika, fa an'ireo ondry rehetra ho an'Andriamanitra hanatsarana satria tenin'ny Tompo hoe nahafantaran'ny Tompo fa mpianatrika dia iny mifankatia dia anehoana amin'ny alalan'ny asa. Ka izany no anentanana antsika. Misy ny anjara toeranao ao. Afaka mitondra zany. Na mamafa fitaratra ianao fifaliana izany. Tena marina izany. Mamafa kely zavatra. Tena izay ilay ilain'ny Tompo antsika. Amin'izao andro. Ataontsika hoe miova ny andro amin'izao fotoana izao hoe ny ambony lasa ambany. Tena ilaintsika ry havana amin'izao hoe satria manana jiro kely tsirairay tsika ka izay jiro iray raha tambantsika dia manazava tokoa n'ilay fiarahamonina etanla samy mahery daholo andao toan'ny asan'Andriamanitra. Fa tsy foana akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Saotra tompoko. Vavaka hatrany izao mangataka ny tompona andavy. Mimbavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitra iray totoa, mamerina mitera sy mankalaza anao izahay ny amin'izao fotoana izao indray ahafahanay misaotra anao, ahafahanay ihany koa mangataka aminao momba ny trano izay tsara sady soa nomenao anay. Saotra tompony amin'izay rehetra azo atao, saotra ny amin'ny asa efa vita hatramin'izay ka hatramin'izao, saotra ny amin'ny mbola fanentanana omenao anay hatrany koa isan'andro isan'andro sy avoazonao amponay tsirairay avy. Saotra ny amin'ny izay rehetra fandrosoan'ny asa ihany koa, ny amin'ny olona rehetra izay afaka mitrotro ambavaka izany
ny amin'ny ekipa sy ny olona izay afaka manome tanana, afaka manampy amin'ny fampitaovana, afaka manampy amin'ny torohevitra, afaka manampy amin'ny arabola, mankasitraka tompo, mankatelina amin'izany zavatra rehetra efa azonay izany. Tsy miafamanao koa nefa ny ezaka mbola miandry, ny asa maro izay tsy maintsy atao na ny fanasarana rehetra araka ny teny nomenao anay teo hoe atsarao ny zavatra izay nomenao anay. Tompo malalo, ianao tompo ny hevitra tsara rehetra, ametraka izany ao am-ponay tsirairay avy, ary indrindra aoka ny planina izay efa sitraka ao no tanteraka ka ny fananao masina ne ametraka izany ao anatin'ny sainay sy ny fonay, ary anaraka izany amin'ny atsipiriany araka ny sitraponao irery ihany izahay. Tonoina manokana aminao ny fanasarana rehetra atao nivon'ity fiangonana izay ivorianay ity, na ny ety ambony izany na ny ao ambany, ny salle de fête, ny F4, ny efitra maro isan-karazany, ny zaridaina. Tsy vitana irery izany tompo raha tsy eo ianao momba sy mitantana, koa dia matoky izay efa miaino izao vavaka ataonay izao ianao. Tsy vitana irery izany raha tsy eo ny fananao masina, mitari-dalana mandrakariva, manazava ny sainay, manazava ny fonay, ary indrindra ireo tompo ny anjelinao alinalina, anao izany isan'andro, raha miasa izay ny atoandro, dia eo izy ireo ary ny alina koa, dia mbola natsarana izay rehetra tsy vitanay, ary tanterao amin'ity fiangonana ity tompo ilay tononkira ny mpanomponao manao hoe miaka-midina ny anjely manao livraison eto Vialara, eto amin'ny fiangonana Aix-Marseille. Izany tompo ny vavakay, ary raha mitanisa izany rehetra izany izay dia mahatsapa tena hoe mba inona moa izay kanefa dia nomenao izany fiangonana izany, mba inona moa izahay hoarina amin'ny malagasy rehetra, hoarina amin'ny olona rehetra eto Frantsa, hoarina amin'izao tontolo izao, kanefa tompo dia nisoratanao ao anatin'ny tantara, nomenao an'ity trano ity izahay, kanefa kosa irinay mba ho tsapanay izany fitiavanao izany, Andriamanitra fitiavana ianao, ka dia mitoera ao am-ponay, ampitoera ao am-ponay izany fitiavanao izany, ho tsaronay mandrakariva, ary ny fonay koa ane dia tianao anaovana travaux isan'andro, ka izahay rehetra eto tompo dia hanokatra ny fonay, hidiranao, ho sasanao sy diovinao, ho amboarinao, ary atsapa hoe amaly ny antsonao izahay hoe inona kosa no havaliko anao amin'ny soa rehetra izay fanataonao, na amin'ny fiainako tsirairay izany, na amin'ny fiainany fiangonana. Dia miasa mahery anao tompo, ary aoka izahay hiorina hatrany amin'ny teninao sy amin'ny fitiavanao. Izay rehetra tsy voatononay kanefa mahasoa, dia ampy mizara ny fahasoavanao sy ny fanatanteranao izany aminay tsirairay. Misaotra tompo. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany fanatritsika izao ry havana, koa ny laharan-kira fa telo sy telonjato no ataontsika eo am-panatanterahana izany. Tsarovy ry havana fa izay tsarovy ry havana fa izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra. Sori panaratune Jesu, sai nu bajua sucia kamajosu, Yesus itu pun mi baju manusia, Resu karuta ini aratu, nomi ajai mi ayana, Yesus nomi baju manusia. Azaki
araka hitsangantsika tompoko anolotra ny rakitra. Mipetraka tsika tompoko. Sao dia angatana ny tompona anjara hanao ny vavaka sy fisaorana sy fangatana. Boly ary vavaka tsika tompoko. Dira sy mankalaza ny anaranao zay Andriamanitra ray zanaka fanay masina ho. Fa mbola nomenao famindram-po amin'ity maraina ity. Andre ny teninao, ny aino izay lazainao aminay. Soranay anao zany ary ny angatahinay dia ny fanainao masina ny no anazava ireny teninireny ao tamponay mba hitehirizanay ny teninao. Amo avo zatoena amin'ny fiainanay mba hahatraranay ny fiainana mandrakizay. Tondram-bavaka izay ireo fianakaviana izay nidonam-pahoriana na izay manatrika eto na ny amin'ny toerana izay misy azy ireo tsirairay avy. Efa voafetranao ny andro iainanay Andriamanitra, ianao no mahafantatra, izahay tsy mahafantatra. Ny angatahana aminao dia ny fampiononana feno ho an'ny fianakaviana izay nalainao ny avany ho any aminao. Ianao ny hanome ny fiononana feno. Matsiaro am-bavaka izahay ho an'ireo izay tsy salama na izay tonga manatrika eto na amin'ny toerana izay misy azy. Dia kapoka taminao ny efa nanasitranana ny marary rehetra. Dia ianao Jesosy no anatanteraka ny fanasitranana azy ireo. Ary soranay ianao ihany koa ireo izay nandalo tsy fahasalamana nefa sitrana amin'izao fotoana izao. Dia voninahitra natolotray ho anao. Matsiaro am-bavaka izahay ny fikambanana sampana vehivavy any Anymasina. Mankalaza ny jobily. Ianao ihany koa no aneho ny voninahitra ao amin'izany sampana izany. Ka tsy misy oriaria afa-tsy ianao Jesosy Kristy. Ary toraka izany ihany koa ny sampana vehivavy eto an-toerana mba hanehoanao ny voninahitra ao. Hanomezanao azy ireo ny fanahy ny fahendrena, ny fanahy ny fahamasinanao mba hijoroany ny voninahitra ao. Matsiaro am-bavaka izay ny sampana zava-maneno izay anao festival eto amin'ity toerana ity ihany koa. Ny angatahana aminao Jesosy io dia ny anatrehanao feno izany fotoana izany. Ny hanomezanao saina mahay mandamina ny mpikarakara rehetra. Maro ny zavatra izay tokony entinay am-bavaka Jesosy. Ianao no mahafantatra ny fahatanterahana izy ireny tsirairay avy. Meo anay ny finoana sy ny fanoloran-tena amin'ny fanomponanao amin'ny andro rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Izany vavaka izany dia farany any amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, mamasina ny any anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, dia an-tany tahaka ny any an-danitra, eo anay izay nasaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Efa amara-parana amin'ny fotoana izao isika ka misy raha misy ny sampana mijora dia ao ny SVK manohana anazy ka angatana ny sampana vehivavy kristiana hanao ny anjara hira izay fanomanina ka afaka mandrosa ty anoloana izy tompoko.
hira 428 mandroso alohaty tsika SVK zany anotrina ny SLK mandrosoa ty alohaty daholo fa mandroso ny fotoana reko zao ry tompo. Saotranareo tompo mahazotoerinareo saora toko ary amaranana ny zao animation kely zao dia misy ireo mpikambana solontenana sampana lehilahy kristianina zay solofo sy dimby ny fara ka angaviana izy ireo mba hiakare tianoloana ary misy dimy rindra zay ampianarina efa maro ny mahay anazy moa zany ka angatahana izy ireo mba hiakare tianoloana tompoko. Ary ampianatra atsika izy ireo zany dia zany ary ho ataontsika ilay izy rehefa amin'ny fotoana izay mampety azy.
rehefa faly aho tsy reraka mihitsy misaotra ny tompo biteaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho biteaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho faly aho no mazoto indrindra no mazoto indrindra revaltatao de vitako ankira rehefa faly aho manao metimety manao metimety rehefa faly aho de te anao fety biteaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho biteaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho miteaka miomey tsy reraky ny manome faly de mahita tao tena faly aho misaotra ny tompo isika riavana ny amin'izany fifalian-dehibe omeny atsika izany ary dia mankasitraka ihany koa ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana nandray anjara nampifalifaly atsika teo eo am-pitsanganan'izao no anaovantsika ny laharan-kira faharoa amby telopolo sy telonjato ny andiny voalohany sy faharoa mialohan'ny afatra sy ny tsodrano ary aorian'ny afatra sy ny tsodrano no anaovantsika ny andiny faharoa amin'izany laharan-kira izany ihany Ritrani uluna Jesús Tompo famananani agavagaravu elapu idamu zena vitana de favuaraija nififaliani izao ariavana ny afatry ny tompo atsika amin'ity anio ity raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asany rehetra no antsonareo hoe ray dia mitondra-tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andron'ny fivahiniananareo ety amen raha iso amin'ny finoana sy fanantenana izao riavana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompo mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty nitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay izy any hahatanteraka anareo amin'ny asa tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy eny ny voninahitra mandrakizay amen
Jehovah Jesus, Jehovah Ishaniana, Nisuni Kyafita Jaku Sivaija, Irehunifana Ikyuka Jameti Afaku Abarapa ho an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha sy anio ary mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Bon dimanche à daholo dia mbola misy asa fampiarezana zao. Tonga amin'ny asa sy fampavezantsika tompoko ka hiangaviana ny mpiandry mba hiomana. Ny anatrika izany kosa dia angaviana mba handroso hipetraka ary andeha tsy movamova izy eo izay tsy dia anatrika. Sotra tompoko.